Misy aretina mampiaya ve efa nitranga tany aminareo teto aminareo? Ja, efa nitranga amizao misy aretina malaza Pesta fa mbola tsy hita aretina voany. Aretina eny malaza. Ohatsika eto Toamasina zay. Malala ve ianao fa misy ny Pesta? Misy ny Pesta satria betsaka mitampimbava, betsaka mihinana kotrima. Za mbola tsy nahita le. Ary efa naheno olona marary ny Pesta ve anao tamin'ny fokontany misy anao? Mbola tsisy teto mbola tsisy. Ary raha tsy madio zegny aiza fokontany misy anao? 1158. Ikiry. Ary mbola tsisy maty zegny ndege na marary ao? Mbola tsy ary naheno marary za namaty ny Pesta taminazy tamin'ny fokontany. Ary iny zegny fepetra horesiny manoloana raha karahan'izay. Ny fepetra raisina aloha dia mihinana kotrima ihany fa zay teny dokotera dia fadiovana. Ary fantanana farany zegny fantatra anao ve ino atao hoe Pesta? Ny atao hoe Pesta dia aretin-doza ohatran'ny choléra, misy karazana aretin-pina. Ia, ary ino zegny karakory fitrangany zegny amin'ny fisehoana amin'ny vatan'olona? Araka fanazavan'ny dokotera, tsy dia tsahotsaho mandeha dia ny Pesta eto manko Pesta pulmonaire. Ohatran'ny hoe avy amin'ny respiration fela avy amin'ny alalan'ny rivotra, amin'ny alalan'ny fariparasy, voalavy. Raha ahoana zegny fiarovana manoloan'izay? Fiarovana aloha dia safa tsy mihinana kotrima dia fadiovana ihany fiarovana. Satria betsaka anao naman.